LGBT Telma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Lulchanao ni fampalalam-baovao. 5 filières au choix, paramédicaux, droit, gestion et management, commerce et marketing, communication. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuruariv. Lulchanao ni fampalalam-baovao. Cara, découvrez le goût exotique de la crème de coco. Cara, le spécialiste de la noix de coco. Lulchanao ni fampalalam-baovao. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. PEF manulchawanao ni fampalalam-baovao. Parcours études en France, Cap 3000 Anjar. Tafiditry ny politika tanteraka ny rafi-pitsarana eto Madagasikara ka sarotra ny ametraka fahatokisana azy hoy ny mpisolo vava iray mpikambana eo anivon'ny bureau pénal international. Miariary anatin'izany dia tanan'ny filoha teo aloha Andry Rajoelina na izany tamin'ny fankatoavan'ny HCC ny firatsaha Covid na tamin'ny nanomezan'ny fahefana ho an'ny gouvernement Tantsay. Marary ny tontolon'ny asa eto Madagasikara raha ny faneho-kevitra ny songadana nandritra ny fivorim-be ny fihaonam-ben'ny sendika ny mpiasa malagasy na ny FSMM androany. Saika miaina ny fanitsakitsahana ny zony avokoa na ireo mpiasa avy misehatra miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana. Ireo mpiasa izay nanamafy androany fa hijoro manoloana ny antsozay. Melohin'ireo diaspora malagasy izay mivondrona ho anatin'ny FMMG na ny fivondronam-ben'ny malagasy manohitra ny jadona any Europe. Ny fanapakevitry ny HCC izay mironana amin'ny fanakorontanana ara-politika eto Madagasikara raha ny fanambarana izay navoakan'izy ireo androany. Teboka misa efatra manomboka any amin'ny fanekena ny taratasy fanamarinana ny zopirenena ny Andry Rajoelina hatrany amin'ny firosoana amin'ny gouvernement collégial no amafisin'izy ireo anatin'izany. Nandamoka ny fitakiana onitra ombo misa 20 nataon'ireo fikambanana zanak'androy tamin'ny mpitondra fanjakana sy ny jandarmaria taorian'ilay tifitra nataon'ny mpitandro ny filaminana izay nahafatesana sivily roa tao amin'ny commune Bebabokatsimo district-ny Maintorano hoy ny fianakavian'ny Arambony androany. Manambana ny hanao fihetsiketsehana ireo raha toa ka minimana mpitsofina ireo tompona ndraiky mpanjakana voakasika. Any ivelany misedra olona amin'ny fitombon'ny mpifindra-monina nanomboka ny alatsinainy teo Italia amin'izao fotoana. Mahery ny iray alina ny mpifindra-monina tonga amin'ny nosikely iray atao hoe Lampedusa izay mitovy isa amin'ireo mponina any an-toerana. Mahatsapa ho avelan'ny vondrona Europeana mihajerery amin'ity olana ny mpifindra-monina ity Italia araka ny fanambarana nataony. Ny antsipirindreo avy hatrany ary. Manatra ny ariaba tomboky lasy tomboky vavy tonga soeta amin'ny fampalalam-baovao hiarana tsy ny fahatarana amin'ny javitsy noho ny fanomanana hanoboatsika ny fampalalam-baovao avy hatrany ary dia mitady ny hevitra rehetra mahana ny olana politika lalovan'ny firenena ankehitriny ireo mpanao politika ireo firaisamonim-pirenena sy sendika maro ary ny fikambanana isan-tsokajiny. Hevitra iombonan'izy ireo ny tsy fanekena ny tsy fanarahan-dalàna sy ny fanitsakitsahana ny lalam-panorenana ataon'ny HCC sy ireo manana fahefana ara-panjakana. Miaino azy ireo hatramin'ny vondrona iraisam-pirenena amin'izao fotoana izao. Matoan-dahatsoratra. Tsy ny mpanao politika irery intsony no manohitra sy manitrikitika fa tsy azo ekena ny tsy fanarahan-dalàna sy fanitsakitsahana ny lalam-panorenana nataon'ny HCC sy ireo manana fahefana ara-panjakana fa eo ihany koa ny firaisamonim-pirenena sy ny sendika maro ary ny fikambanana samihafa. Matevina be izy ireo amin'izao fotoana izao ary ahitana taratra fa ny vahoaka maronisa no ao andamosin'izy ireo. Manana toky ny maronisa mahita ny firaisan-kina nanan'ireo kandida misy 12 mirahalahy. Lavin'izy ireo hatramin'ny farany ny kandida Andry Rajoelina. Tonga eo amin'ny fetrelay hoe tsy azo arovana intsony iny filoha teo aloha iny. Fa na ny fomba fiady amin'ny antserasera aza efa hita fa miatapidalakale ireo pomba azy. So fa misy ireo gazety an-tsoratra vitsivitsy izay manana fahefana politika ny tompony ka manao izay tratra mihitsy mbola miaro Andry Rajoelina ary mamely mafy izay mitondra hevitra hafa manohitra azy. Torak'izany koa
ireo televiziona sy radio miaraka aminy. Tsy mandaitra amin'ny vahoaka efa leo lainga zay resabe ary oeraoera sy fampanantenana pokaty nefa ireo serasera fampiasan'ireo ifany amin'ny fanoherana ny herim-bahoaka amin'izao fotoan'izao. Tanjaky ny mpanohitra sy ny mitovy hevitra aminy io ka tonga hatrany amin'ny fitadiavam-baolana ara-diplomatika ka maso ivo maromaro mihitsy no nandray sy ny aino azy ireo. Mitoy izao dinika izao ary hita ny finiavana te amaolana ary misoroka ny endrika fanakorontanana ikatsahana ny tena tombontsoa ambonin'ny firenena. Mametraka ao ambony ny soatoavina malagasy ireo mpanao politika mpanohitra sy ireo firaisamon'ny pirenena, ny andromaso FFKM ary ny sendika maro isan'ny tokajany. Tafiditry ny politika tanteraka ny rafi-pitsarana eto Madagasikara ka sakotra ny ametrahana fitokisana azy ho ny mpisolo vava iray mpikambana eo anivo ny Bureau Pénal International. Miariary anatin'izany dia tanan'ny filoha teo aloha Andry Rajoelina izay tamin'ny fakatoavany HCC ny firotsahako-vidiny na tamin'ny nanomezana ny fahefana ho an'ny gouvernemanta tsay. Miariary raha ny fandikandalana sy ny fanosihosehana ny lalam-panorenana amin'izao fotoana ny dia tanan'ny filoha teo aloha Andry Rajoelina isan'ny manaporofo izany ny nandraisan'ny gouvernemanta tsay Christian ny fitantanana ny firenena nodikaina ny lalam-panorenana lampanjakana ny kajy politika ary izao voasimbasimba hatramin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana izay tokony hitandro toy ny anakandriamasony izay fananjana ny lalana izay. Ny eto amintsika zany amin'izao fotoana izao dia hoe milaza fotsiny ny filohan'ny Sénat hoe za tsy afaka hitantana ny firenena dia mijanona eo dia dinganina le voalazan'ny lalàna dia bon rehefa tsy afaka mitantana ianao zany dia ny gouvernemanta lasa ohatra ny kilalao anie zany le fitondranan'le firenena za afaka dia za tsy afaka dia za afaka dia za tsy afaka zao mantsy ny antony tokony rehefa tsy afaka mitantana an'le firenena ianao zany dia tsy tokony ho président Sénat ihany koa satria le sary zany amin'izao fotoana izao le président Sénat eo ihany izay tokony ho filoham-panjakana fa tsy izy ny filoham-panjakana fa ny gouvernemanta tsy misy sary ohatran'io zany ao anatin'ny constitution hoe misy fomba fiteny hoe lorsque la politique entre dans le prétoire la justice sort. Efa tafiditry ny politika loatra ilay raharaham-pitsarana ilay haute cour constitutionnelle zany raha ny eto dia efa tsy misy fanarahan-dalàna ntsony eo fa lasa kajikazo politika mipetsaka ao. Manaporofo ny fitsabahan'ny fahefanam-panao tanteraka amin'ny andraikitry ny fahefanam-panao lalàna ihany koa ny zava-misy ankehitriny. Ny ariary izany nanomboka tamin'ny famoahana ny certificat de nationalité ny filoha teo aloha Andry Rajoelina izay mbola andrasana ny famoahana azy amin'ny anaran'ny mangarahara hoy ny rehetra. Io ihany koa ny fankatoavan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny filatsahako-vidina na teo aza ny fahaverezan'ny zopireneny malagasy. Aza adino fa tamin'ny 22 août 2023 dia namoaka arrêt ny haute cour constitutionnelle mahakasika an'ilay requête en invalidation de candidature an'Andriamatoa Andry Rajoelina tamin'ny 2018. Ny voalaza ny io arrêt io dia hoe tsy misy fait nouveau araky ny filaza ny mpangataka ao anatin'le raharaha dia nilaza izy fa ilay décret numéro 046/881 tamin'ny 19 novembre 2004 izay nahazoana Andriamatoa Andry Rajoelina n'ilay nationalité frantsay par voie de naturalisation dia nivoaka tamin'ny journal officiel ny République frantsay tamin'ny 21 novembre 2014. dia izy ihany no manohy ao hoe ka na dia journal officiel ana pays étranger io dia accessible à tous. Zay ny voalazany rehefa ny tsara zany ny haute cour constitutionnelle tamin'ny farany teo mahakasika an'ireo requête en invalidation de candidature tsy ny 2014 intsony fa ny 2018 intsony azafady fa ny 2023 efa tokony mahafantatra amin'izay izy hoe efa tsy malagasy ntsony ilay olona resahany eto satria izy ihany no nilaza hoe efa tamin'izany dia efa tokony nahafantatra daholo ny rehetra dia anisan'izany izy mahafantatra izy fa tsy malagasy ntsony Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina na izy zany raha fomba fijeriko rehefa tsy te hiditra avy hatrany izy tsy malagasy ianao no izany tsy mahazo milatsaka mba farafaratsiny nalefa ny tany amin'ny tribunal de première instance ilay dossier nafahan'ny tribunal de première instance nanapaka hoe
tsy malagasy tsony io nanomboka tamin'ny 2014 tamin'ny 2018 zany ny HCC afaka nyteny tsara hoe rehefa tonga ao am-pelantanako taratasy miteny hoe manana nationalité malagasy ny candidat ray dia noraisiny fa amin'ity 3 sy 4 ty kosa tsy afaka miteny izay tsony ny HCC tsy dia kely ty hoe tamin'ny nataony tirage numéro teny amin'ny CENI nisy incident eteny rehefa nitononona hoe reto avy ny candidat arrêté nataon'ny HCC nataony numéro 1 2 3 hatrany amin'ny numéro 12 dia mbola niteny le ramatoa hoe numéro 13 Andry Nirina Rajoelina agagana be fa tsy nisoratra teo amin'ny tableau ny anarany Andry Rajoelina Andry Nirina dikan'izany zany tany amin'ny arrêté voalohany nataon'ny HCC tsy tao izy ahoana ny fomba natafidirany tao anatin'le liste raha izay fa akoatran'le hoe tokony mamaly ny HCC hoe rehefa hiaran'ny article 42 ianao mbola gasy sa very magasy ianao problème ny andra nge tsy izy nationalité frantsay problème ny andra tsy manana nationalité gasy tsony izy ny constitution miteny hoe raha vao tsy manana nationalité gasy ianao tsy mahazo milatsaka raha efa saika mijoro manoloana ny fandikan-dalàna misy ny rehetra mbola misy ireo mikiribiby miaro ny fanososehana ny lalàna ankehitriny izy ireo izay efa miaro ny tsy azo arovana intsony raha ny fanehonkevitra ity mpisolo vava ity ka zary mitondra fanazavana sy mitombona manoloana ireo raha mafana eto amin'ny firenena fananao fanamajana iombonana mahakasika ny tsy fanarana-dalàna miseho eto amin'ny firenena mahakasika ny tsy fanajana ny lalam-panorenana sy ny lalàna verina eto amin'ny firenena ny tolakandro teo ireo solotena ny vondry ny candidat izay manohitra ny tsirany ao fianaran-tsoa ary ny antson'izy ireo ny herivelona rehetra anohitra izany aingorakotiny irina kolo fianaran-tsoa teny miverimberina ombenimbeny amin'ireo ampaneho hevitra mahakasika ny zavatra mitranga ankehitriny ny tokony anajana ny lalàna misy eto amin'ny firenena saika hitovizan'ireo solotenan'ny kandidamo izany ka anatonga azy ireo ny vondrona nanao izao fanambarana iombonana izao fanambarana manoloana ny toedra raha misy ankehitriny izahay solotenan'ireo kandida milatsaka ho vidiana filoham-pirenena dia manao izao fanambarana izao voalohany manameloka ny mpitsara namoaka ny zom-pirenena malagasy moanandrimatoa Andry Nirina Rajoelina sy ny HCC nanaiky azy no isan'ireo candidat noho izany tsy ekena ny maha-candidat azy faharoa mandika ny lalam-panorenana ny fanomezana ny fahefana ny gouvernement satria tsy ahitana taratra tsy fahafahana manao ny asa mahafiloam-panjakana mpisolo-toerana izy fahatelo tsy azona iantoka hitsara ny voka-pividianana araka ny fahamarinana ny HCC fa hitongilana any amin'ny candidat mpanjakana koa miantso ny herivelona rehetra anambatra ny heriny anohitra ny tsy fahamarinana miantso ny FFKM ny ray aman-dreny ara-draza ny fiangonana ary ny fomarindahy mba hamerina ny firenena ho ao anatin'ny ara-dalàna itao teto Fianaratsoa anio 9 septambra 2024 sy ny avon'ireo solotenan'ny candidat rehetra sorato aoka mba adio izy ireo ny kanja ilalaovana vao miroso amin'ny lalao isika satria fifaninanana masina no hatrena ary tanindrazana imbonana ity ka ny fikatsana ny fahamarinana isiny ny fampandrosoana no tanjona meloany ireo diaspora izay mivondrona ao anatin'ny FMMJ na ny fivondronambe ny malagasy manohitra ny jadona any Eropa ny fanapa-kevitry ny HCC izay manorona mirona any amin'ny fanakorontanana ara-politika eto Madagasikara raha ny fanambarana izay navoakan'izy ireo androany teboka misa efatra manomboka any amin'ny fanekena ny taratasy fanamarinana ny zopirenena malagasy any Andry Rajoelina hatrany amin'ny firosoana amin'ny gouvernement collégial no namafisin'izy izy ireo anatin'izany fitiana koloina namoaka fanambarana mikasika ny zava-misy eto amin'ny firenena ankehitriny ny FMMJ na ny fivondronambe ny malagasy manohitra anjadona izay hitambaran'ireo diaspora malagasy any Eropa androany anton'izany AIM manoloana ny fizotry ny ara-politika sy ny fampiarana ny lalàna eto Madagasikara izay ny fanambarana hatrany teboka efatra izay manameloka ny fanapa-kevitry ny HCC no antitra ny tenin'izy ireo izany hita voalohany
ny fanomezana ny taratasy sy manamarina ny zom-pirenena malagasy ho an'ny Andry Rajoelina ity filoham-pirenena teo aloha ity izay efa nanary tanteraka ny zom-pirenena malagasy araka ny andininy faharoa amby efapolo ny code de la nationalité malagasy. Manaraka izany ny fanamelohana ny fanapa-kevitry ny HCC izay nanaiky ny taratasy filatsahako vidin'ny Andry Rajoelina. Fahatelo ny fanapa-kevitry ny HCC tamin'ny fanekena ny taratasy izay nalefan'ny filohan'ny Antenimierandoholona amin'ny tsy fanekena ny asa tokony andreketana. Ity fanapa-kevitra ity izay azo adika ho coup d'état institutionnel. Ary farany ny fanapa-kevitry ny HCC tamin'ny fametrahana ny gouvernement collégial na ny fitantanana iraisana izay hitondra ny fanjakana malagasy. Ity fanambarana ity izay nivondrona n'ireo diaspora any Eropa hitambaran'ireo kandida miisa 12. Ny sarika ny sainy maro indray ny mbola nanendren'ny filoha teo aloha Andry Rajoelina taleny kabinetra teo anivon'ny fiadidinan'ny Republika iray andro mialoha ny fametrapeelany ny 6 septambra. Raha ny fombafomba amin'ny fampandehanana izany kabinetra eo anivon'ny sehatra maro raha miaraka amin'ny fialan'ny lehiben'ny kabinetra. Ity taleny kabinetra ity izay tsy tena ho fantatra araka izany ny andraiky ny ankehitriny. Niverina tao ny olom-pirenena frantsay rehetra ny filoha teo aloha Andry Rajoelina taorian'ny ny fametraha-pialany ny 6 septambra lasa teo. Isan'anretra ny maro melon'izay ankilany ny mbola nanendren'ny taleny kabinetra vaovao eo anivon'ny fiadidinan'ny Republika ny général de brigade Rasolondray Jean-Yves araka ny filan-kevitry ny ministra ny 9 septambra. Mazava ankilany ny fombafomba amin'ny fampandehanana izany kabinetra izany na izany ny eo anivon'ny ministera na ireo androm-panjakana isa tokony. Vatany miala ohatra ny ministra na ny prime ministra miala miaraka amin'ny ihany koa ny mpikamba ny kabinetra manontolo manomboka ny taleny kabinetra ny mpanolontsaina manokana sy ireo mpamita iraka na ny chargé de mission. Ity taleny kabinetra ity izay mampametra mpanotaninany maro ny tena ho andraikiny noho ny fanjakana izay efa voalaza ho iara amin'ny tantan'ny gouvernement ankehitriny. Izay ihany koa no lehibe ny tsy taleny kabinetra vaovao ity noho ny filohan'ny Republika efa nametra-pialana. Isan'ny manitikitika ny maro ihany koa no hoe raha notendrena ny taleny kabinetra no foanana ny didim-panjakana nanendry tale maro teo anivon'ny fiadidinan'ny Republika nandritra io filan-kevitry ny ministra ny 9 septambra io. Ireo tale ireo izay tokony antoka ny fampandehanan-draharaha ankapobeny eo anivon'ny fiadidinan'ny Republika. Toerana politika mazava ny raisin'ny taleny kabinetra ary teknisiana ny tale eo anivon'ny fiadidinan'ny Republika. Eto mivadika ny sary miala ny teknisiana ka mitana ny poste politika no mijanona ary nanendrena ity tale vaovao ity. Akoatra ny tsy fanarahana ny fombafomba sy ny tsy fananana traikefa amin'ny fitantanana ireo sampandrara sy androm-panjakana. Ny tranga toy izao izay mampitombo ny ahiahiny maro amin'ny fitantanany fanjakana Rajoelina ny firenena. Tsy nisy mangarahara ary kajikajy politika hiarovana tombontsoa manokana trany no mibaiko ambony ny tombontsoan'ny daolobe. Feny tale général iray tale folo no nisorona tamin'ny toerany nandritra io filan-kevitry ny ministra io. Fa tsy mitsaritry ny mandika ny lalam-panorenana eto amin'ny tany sy ny firenena ireo mpitondra fanjakana ny fandimby teto Madagasikara. Ny amafy sy ny baribary izany tamin'ity fitondrana ity raha ny fehiny fanambarana iombonana nataon'ireo ray aman-dreny ara-drazana, ara-panahy, ara-tsosialy sy ara-politika omaly. Mipetraka ny ahian'izy ireo ny amin'ny mety sy ny osoka sy ny korotana amin'ny fidianana ho avy. Fanadihadiany Christian Ndimby. Tsy takona fenina kehitriny ny fanitsakitsahana ny lalam-panorenana nataon'ireo mpitondra fanjakana raha ny fehiny fanambarana iombonana nataon'ireo ray aman-dreny ara-drazana, ara-panahy, ara-tsosialy sy ara-politika omaly. Tsy mitratry ny mandika ny lalam-panorenana ihany koa ireo androm-panjakana hany ka nandamoka ny fanarenana ny firenena hatrizay. Voalohany, tsy mitsahatra ny mandika lalam-panorenana ny mpitondra ny fandimby ary amin'izao fitondrana izao dia hita poko, hita pirenena na ny toerana na ny raisa-pirenena ny fanolanana izany lalam-panorenana izany amin'izay tiany anaovana azy. Faharoa, tandondondoza ny fiandrianam-pirenena amin'ny tranga voamarina fa mizaka ny zo-pirenena vahiny ny filoha teo aloha ary izy mihitsy no ninia nangataka izany. Tokony vondrona araka izany ireo herivelona rehetra hampanjaka ny fahamarinana isian'ny fifidianana madio mangarahara ary ekeny rehetra. Andao antsika rehetrarehetra amin'ny mahasamy malagasy
tsy andry ny avy any velany foana zay andamina tsika eto koa ohatra ny efa nisy tany aloha miandry ny afrikana miandry ny communauté internationale sy ny sisa fa inona moa ny olana raha tsika samy malagasy aloha no miresaka mandamina ny rehetrarehetra alohany irosona amin'le fifidianana tsy fanakanana ny fifidianana ny tanjona fa ny fametrahana ny fitsipy-dalao rehetrarehetra mba hisian'le fahamarinana izay tanjona ao anatin'le fifidianana mba hoekeny rehetra izany fifidianana izany nanamafy akilany ny anteny merany foko malagasy fa tokony ajaina no mahatanitandalana atsika ary tokony averina ny asin'ny mamalaka azy mitaky ny amerenana ny asin'ny malagasy ny asin'ny foko malagasy mitaky ny ananganana ny firenena amin'ny lalàna marina fametrahana ny rafitra miainga avy ny fotony tahaka ny fokon'olona fametrahana ny rafitra fampandrosoana amin'ny lalam-pahamehana malagasy ilaina ny anovana ny tanteraka ny lalam-panorenana sy ny rafi-pitantanana iadina amin'ny kolikoly mba hampanjakana ny fahamarinana mitaky hatrany ny fampihavanana malagasy natao izao mba amerenana ny zo sy ny asina tompontsoan'ny malagasy izay ametrahana ny fahamarinana sy fihavanana eto amin'ny firenena malagasy hatreto efa maro ireo mpanao politika firaisamom-pirenena sy olo-pirenena nitondra antsikera mahakasika ny toetra raha misy eto amin'ny firenena ny rehetra izay nanamafy ny aiainy amin'ny korotana teraky ny fandikan-dalàna amin'ny sihatra rehetra ankehitriny matrary ny tontolo ny asa eto Madagasikara raha ny faneho-kevitra ny songadina nandritra ny fivorim-be ny fiombonam-be ny sendika mpiasa malagasy na ny FSMM androany saika miaina ny fanitsakitsahana ny zony avokoa na ireo mpiasa avy amin'ny sehatra miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana ireo mpiasa izay nanamafy androany fa hijoro manoloana ny antso izay fandoavana tamin'ny karama sy tsy fanajana ny izy ny mpiasa ireo amin'ny akabeny no nitaraina ireo mpiasa miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana nanatrika ny fivorim-be ny fiombonam-be ny sendika ny mpiasa malagasy na ny FSMM androany efatra amin'ny ela ireo mpiasa no nanao antso saingy tsy nisy ny ainy nandritra ny 5 taona farany ho iatrany ny fanazavana misy olonareo ray mandeha retraité nefa zay mpiasa retraité eto Madagasikara no mijaly indrindra dia aiza lelaingalainga miteny hoe mpanaja ray aman-dreny raha sy hajain'olona isika mpiasa raha mbola voavidy isika dia lasa obse ny fiombonam-bentsika dia ny fijoroana tsy fatahorana nizaniza ntsony dia sy azo vidina ntsony ny syndika sisy mpitarika syndika matombola dia izay ny mahafaly ka mitodika aminareo zay mbola tompona andraikitra zay mbola sy mametra-pialana hatram'izao moa zany fa sasany araka ny lalàna dia afaka mametraka-pialana vahao haingana ny olana sao dia hita raharaha mpiasa na miankina na tsy miankina ianareo mba tsy hisiany raorao eto Madagasikara dia aza raisina ho fahavalo izahay fa raisy tony olokely satria mahay noho ny anareo izahay corps constitué daholo no anatin'ny syndica olona mananatraingeva daholo na miankina mpiasa na miankina na tsy miankina isan'ireo nanosiny ny lalàna iraisam-pirenena momba ny asa i Madagasikara tsy hita taratra ankila ny fampiarana izany na ho an'ireo mpampiasa eny anivon'ny sehatra rehetra tsy miankina na ny fanjakana manjaka ihany koa ny raha-matahora sy ny fanenjehana mandritra ny etsika sindikaly hoy ny fanazavan'ny Sainte Perse androany ity moa nisy ny fiombonam-be ny syndika ny mpiasa malagasy dia ny Sainte Perse moa zay atao anatiny ato dia mitondra fanazavana kely mahakasika ny kanay manokana ao amin'ny Mesu Presse zay nisy ny fisamborana ary nisy ny fiakarana parquet sy ny tribunal zay natao dia nivoaka moa ny didy fa sursis 3 ans zany zahay ary nahazo amande ray tapitrisa ariary napiakatra moa zay satria hitanay ny tsy maharary ny zay didy navoaka zay satria manitsakitsaka ny lalàna iraisam-pirenena convention internationale ary manitsakitsaka ny lalam-panorenana satria zo fototra ny migrevy aorina ny fitakiana tsy ahitambokana dia izay zavatra zay no iniena hitsakitsahana ny lalàna iraisam-pirenena zay ka asa re efa vazarany mpitondra amin'izao no manitsakitsaka lalàna ny tsy manaja n'izay lalàna zay dia mipetraka eo iny
fa izahay kosa nefa dia mametraka foana fa ny fitakianay zany dia tsy hijanona ary sy maintsy hampiakapeo foana zahay manoloana ny tsirariny atao. No ntontosaina androany teny amin'ny katedraly ny siansa tetsy amin'ny Université Antananarivo ny fivoriam-beny FSMM izay nahitana ireo syndikalista isaky ny sampandraraha maro ivoatra ny hetsika raha toa ka tsy misy valiny ireo fangatahana raha ny fanazavana hatrany. Fitsofan-drano ny kandida adjoandriany Anarivelo amin'izao fifidianana filoham-pirenena izao nandateraka fomban-drazana tsy mihety ny antoko malagasy miara-miainga amin'ny distrikany Mandritsara androany. Nanotrana sy nanome voninahitra izany ny solotenany kandida sy ny birao fohy be ny antoko MMM. Any toerana ihany koa Olona Saina sy Fabrice Razanadrabe. Teto Marsely, commune Ambarikorano, toerana nalatsahan'ny tavon'ny filoha Philbert Tsiranana noho ny finidin'ireo mpitariky ny antoko malagasy miara-miainga. Eto amin'ny distrikany Mandritsara faritra Sofia, anaovana ny fomban-drazana tsy mihety tamin'ity androan'ity. Antony fotoana, ny fitsofan-drano ara-pomba tsy mihety amin'ny firotsahan'ny kandida azo Andriana Anarivelo filoha amin'ny pirenena amin'ny fividianana ny 5 Novambra ho avy izao. Ny sojabe sy ireo ray aman-dreny eto amin'ny distrikany Mandritsara no nitarika ny fotoana tamin'izany. Ny tronindreo olom-bofidy, fikambanana maro samihafa, ireo tompon'andraikitra isam-pokotany sy ireo mponina. Nanome voninahitra ny fotoana ny iraka manoka ny kandida azo Andriana Anarivelo. Avy amin'ny fobe ny antoko MMM eto Antananarivo sy ny MMM Europe, ary mikatroko ny antoko eto amin'ny faritra Sofia. Ankoatra ny fanatanterahana ny fomban-drazana tsy mihety, nisy ihany koa ny tafan'ny fanaovany antoko malagasy miara-miainga tamin'ireo nanatrika ny fotoana. Narahana fidirana mivantana nataony ny kandida azo Andriana Anarivelo, izay tsy afaka nanatrika ny fotoana tamin'ny ora farany noho ny antony samihafa, ary nitondra ny teny fialan-tsiny. Isany nandray fitenenina tamin'izany ny sojabe mpitanjina. Misakere be dia be zahay, ary délégation tariny hajo nandeha teto nitoerana aminay Marsely. Fantarina tsara be fanamezam-boninahitra, fanamaizana hajo zay fakolalao anatin'ny tanàna eto Marsely, natongovana reo namangy zahay nanome voninahitra zahay. Fantatra moa fitiavana zany. Anio raha tahin'ny Zanahary, tahin'ny razana, ho masina yaha afagatana retsigano angahonay aminareo aleo halasa reo fitorazana. Maro ny olona nanotrina ity lanonana izay notariany birao ny antoko malagasy miara-miainga Mandritsara ity, fotoana izay nofaranana tamin'ny fizarana nofikena amin'ny tampihavanana. Fa nototosaina androany tetsy amin'ny canal Olympia Andotapinaka ny hetsika la grande fête des bacheliers izay nokarikaran'ny Gate Company International. Tanjona amin'izany ny hanomezana torolalana sy fampahafantarana ireo tanora ny lalam-piofanana izay tokony arahany eny anivon'ny université eto Madagasikara. Hetsika izay anisan'ny fanotra goavana amin'ny fiadiana amin'ireo tanora tsy anasa raha ny fanazavana. Mahery ny 5,000 ireo mpianatra tonga nanatrika ny hetsika la grande fête des bacheliers androany tetsy amin'ny canal Olympia Andotapinaka ho ny tompon'andraikitra eo anivon'ny Gate Company International.
tanjona ny amezana tolo lalana tsy fampahafantarana mialoha ireo tanora ny lalam-piofanana izay tokony arahina eny amin'ny sekoly ambaratonga ambony. La grande fête est bachelée hetsika anankiray izay no karakarainy Get Compagnie Internationale. Ny Get Compagnie Internationale izay fondrona orinasa mampifondrona orinasa misy eo amin'ny roapolo eo. Inona tanjonay androany dia ny ampafantatra ny tanora fa misy lalam-piofanana be dia be azo idirana. Azadiny fa isika tanora ihany no miantoka ny hoaviny ity firenena ity. Raha vao diso filière isika na diso parcours na diso mention dia isika ihany no miteraka ny atao chômage atao Madagasikara. Hitasika atao amin'izany Get Compagnie izany université miisa 7 zany hoe 7 ny orinasa ny université azafady mivondrona ao amin'ny Get Compagnie. Zava-dehibe araka izany ny hetsika tahaka izao antony tokony hanohizana hatrany ny hetsika raha ny fanazavana. Andiany voalohany izy tia izay sady famarifaliana ny tanora no fitsanjovana no hoavan'ny tanora fa mbola hoaviny andiany faharoa hoaviny andiany fahatelo ao volana febroary dia efa isesika goavana be tsy miandro vita baka isika fa ndao tsanjovana no hoavan'ny tanora. Madagasikara be loatra ny chômeur eto Madagasikara ndao toroana lalana ireo tanora ireo ndao toroana lalana no hoavintsika satria ireo tanora miantoka no hoavin'ny Madagasikara. Izay ny antony fiaraha-mifety ny sasatra reraka ireo tanora ny anarana baccalauréat miendrika azy ireo ny fifaliana amin'ity andro androany ity miaraka amin'ny Get Compagnie Internationale. Ny farana androany ny hetsika la grande fête de bachelier tetsy amin'ny canal Olympian Dotapenaka. Isan'ny nivoatra nandritra ity hetsika ity ny fanomezana tolo lalana sy fampifaliana ireo tanora hetsika izay narahana fampisehoana tamin'ireo artista malagasy. Isan'ny vetivety anatin'ny dokam-barotra foisika ty miverina eto arin'izay ao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao rehefa avy eo ary. Nous avons exactement la recette dont tu as besoin. Mais d'abord une bonne dose de crédit d'appel national, international, des SMS. Rajoute de la data. Encore. Voilà. Tu mélanges, c'est prêt. First Premium Plus, le mix parfait pour rester connecté. À 15 000 arrières seulement. Tape le dièse 322 étoile 92 dièse. Ina dia vita amin'ny soja voafantiny mba hampatsiro karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nandronao isanandro. Ina plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, misatra amin'ny telo sy roa arivo. Université PEF, parcours études et formations. 3 filières au choix, informatique, 2 options. Développement d'applications et web, réseau et base de données, droit, diplomatie et relations internationales, management et administration des affaires pour obtenir les diplômes de licence et master suivant le système LMD. Admission sur sélection de dossiers et entretien. Inscription ouverte au Cap 3000 Andjar. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. En choisissant l'université PEF, vous misez sur le changement, l'innovation et l'excellence. Université PEF, l'excellence à portée de main. Ndao mokatra aingana kokoa mba ahaleo tena ara-tsakafo ampiasao ireo fitotom-bary ainga piasa no azona vokatra tsara. Milina mahavita amin'ny toto-varatra amin'ny 2.5 taona isan'ora. Azonao jifainao amin'ny Batimax tsara lalàna, ex Universal Import. Batimax, ny kalitao amin'ny vidiny mora. TEDMA est fière d'accompagner l'UPRIM dans l'accomplissement d'une mission commune pour que chaque étudiant malagasy compte.
Baobab, Banque Madagascar et l'Université UPRIM forment un partenariat solide depuis 9 ans. Ensemble, libérons le potentiel de l'UPRIM. Tananamano Madagascar et UPRIM, main dans la main pour l'éducation de nos jeunes paramédicaux à Madagascar. Ensemble, rallumons la flamme de l'éducation à Madagascar. UPRIM a été l'un des pionniers du système éducatif à avoir été convaincu de la solution MVOUL. Nous nous engageons à maintenir cette collaboration fructueuse et à façonner ensemble un avenir éducatif brillant et sans limite. Vous aussi, décidez d'avancer aux côtés des grands. Rejoignez UPRIM. 5 filières au choix. Paramédicaux, droit, gestion et management, commerce et marketing, communication. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Fahilac ilay koba efa misy ronono sady tonga dia efa vonona mety be ho an'ny ankizy satria tena be otrikaina misy vitamine roa me folo sy mineraly 4 sady be fer sy calcium ary asa donona koa ny koba katsaka Fahilac matsiro aoka izany sady tena tiany ankizy ery na koba barim-bazaha na koba katsaka mahameriny miara lehibe amin'ny Fahilac mampitombo ny ankizy amin'ny mpifaliana foana. Taverina somatsara ato anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao mamerina ny arapy tompo kilasy tompo avy ary manasana ohatrany anjoy ny fampahalalam-baovao anisan'ny tanjona ao anatin'ny tetikasan'ny plateforme 3VHF na ny vondron'ny vehivavy ifanampy amin'ny fampandrosoana ao anatin'ny faritra Bohiny ny fampaleovan-tena ny vehivavy amin'ny alalan'ny fampiofanana zaitra sy ny famatsiana fitaovana ilaina toy ny kit de couture amin'ny alalan'ny tetikasa ampisafy miandra ka omaly tetikasa no natomboka tamin'ny fomba ofisialy tao Andranofaska Anja Robert Kolomajanga. Vehivavy miisa 30 avy amin'ny fikambanam-behivavy avy ao amin'ny distrikany Marvoay sy avy ao amin'ny distrikany Ambatoboeny no misitraka fampiofanana zaitra mamaim-poana mandritry ny 2 volana. Tetikasa ampisafy miandra ny 3VHF na ny vondron'ny vehivavy vonona ifanampy amin'ny fampandrosoana ato anatin'ny faritra Boeny. Anatin'ity tetikasa ity moa zany mizara roa lehibe ny tetikasa dia ny voalohany dia ny fampaleovan-tena ny vehivavy amin'ny alalan'ny formation na ny fampiofanana amin'ny resaka fanjairana ary ny famatsinan'izy ireo ny fitaovana rehetrarehetra ilaina toy ny machine fanjairana sy ny kit de couture ao aorianan'ny fampianarana. Misy ihany koa ny fanentanana mahakasika an'ireo lohahevitra izay iasan'ny féministe en action izay tetikasa nivoan'io ampisafy miandra mahakasika ny zo sy ny fahasalamana ara-pananan'ny vehivavy miady amin'ny herisetra mianjady amin'ny mahalana ny mahavavy ary ny fahafahan'ny vehivavy misitraka ny zony. Zay zany amin'ny ankapobeny ty tetikasa ampisafy miandra izay ao anatin'ity tetikasa féministe en action ity. Aorian'ny fampiofanana azy ireo araka izany dia izara ny traikefany amin'ireo vehivavy namany ao anatin'ny fikambanana izay misy azy ireo ireto vehivavy nahazo fampiofanana ireto. Ho anay moa zany aty amin'ny distrikany Ambatoboeny dia ny kabeo ity amin'ny eto Andranofaska no misitraka mivantana an'izany fampiofanana izany. Ny ataonay dia makasitraka makately ary eto zay dia manome toky fa hianatra ary hanaja tsara ny fepetra zay efa ny fanarana ao anatin'izany. Hitandrina ihany koa an'ireo fitaovana ireo satria araka ny fanarana dia tsy ireo 5 izay nahazo tombontsoa amin'ny fampiofanana ihany no tokony hampiasa azy ireo fa ny vehivavy rehetra ny fikambanam-behivavy rehetra noho izany dia manome toky izay fa hanaja sy hitandrina an'ireo fitaovana ireo ary ampiasa izany araka izay tokony ho izy. Ny hanatsarana ny farim-piainana ireto vehivavy ireto no tanjona hanomezana azy ireo ny fampiofanana toy izao. Ka ny zoma fa 15 ny volana septambra teo ity tetikasa ampisafy miandra ity no natomboka tamin'ny fomba ofisialy tao Andranofaska. Makasitraka sy makatelina ny ezaka nataon'ireo vehivavy ireo ary misaotra eto koa ireo mpamatsy vola indrindra ny AFD ary ireo équerre international okany mba maromarosalan'izay koa ny vehivavy mba hiotra hitraka mba ampitombo
avolenta ny fiainany sy ampitombo ihany koa ny ekonomia amin'ity faritra Boeny ity. Distrika enina ato anatin'ny faritra Boeny no iasan'ny plateforme 3VHF na ny vondron'ny vehivavy vonona hifanampy amin'ny fampandrosoana ato anatin'ny faritra Boeny. Ka ireto machine fanjairana sy ny kit de couture ireto dia ho atolotra ho an'ireo fikambanam-behivavy ireo ahafahan'ireo vehivavy hafa mianatra manjaitra ihany koa. Nandamoka ny fitakiana onitra omby miisa 20 nataon'ireo fikambanana Zanakandroy tamin'ny mpitondra fanjakana sy ny zandarmeria taorian'ilay tifitra nataon'ny mpitandro ny filaminana izay nahafatesana sivily roa atao amin'ny commune Bebaboka Antsimo distrikany Maintirano. Hoy ny fianakavian'ny Arambona Androany manambana ny anao fihetsiketsehana izy ireo raha toka amin'ny manampitsofina ireo tompona andraiky mpanjakana voakasika izany. Manambana ny anao fihetsiketsehana ireo fikambanana Zanakandroy raha toka tsy mbola mivaliny ny fitakiana nataon'izy ireo tamin'ny mpitondra fanjakana sy ny zandarmeria pirenena taoriany ilay raharaha nahafatesana sivily roa tao amin'ny commune Bebaboka Atsimo distrika Maintirano ny 7 ny volana septambra lasa teo. Hoy ny fianakavian'ny maty Androany. Omby misy 20 ratsaivina no nangatahana ary mbola ny sarandalana miantoka amin'ny fahatongavan'ny razana n'Androy ihany hatreto no azo. Dia mba nanome frais izy ahafahanay mody atany-drazana kanefa raha ny fomba fandevenana an'io tsy ho vita moramora dia mbola manao antsoavy zany zahay fangatahana na fanampiana hoe na dia any ara zay mbola mangataka ihany hoe ahafahanay mandevina an'io any atany-drazana satria tsy afaka ny hotehirizina fotsiny fa tsy maintsy apetraka amin'izay plasy misy azy kanefa hitanareo ary mety hoeninareo ngamba fa ny fomba nahitandroy sarotra dia sarotra ny raha fandevenana dia mbola mangataka zay zany ary tena mbola tena mitalao dia mitalao amin'izay mendraikitra an'izay zavatra zay hoe tokony mba hijery akaiky na dia nalefa ara zay tsy hoe nalefa dia tonga dia avelana fa mba arahana ihany koa hoe jerena akaiky hoe nanahoana zay le olona nalefanay nandenaka ny Tanimora. Miankina amin'ny fianohan'ny mpitondra fanjakana voakazika ny rosoana amin'ny hetsika na ty ho iatrany ireo fikambanana Zanakandroy ny fombafomba sy ny fikarakarana ny fandevenana izay miankina tanteraka amin'ny onitra takiana. Miankina amin'ny fanapaka-hevitra zareo avy aty mahatonga anay hoe andevina zay na tsy andevina. Zay aloha zany hatreto dia mino sy manantena ary matoky fa olona tandalana reo olona reo dia tsy manana eritreritra zay ny hoe tsy hijeranay ry zareo fa mbola matoky zay hoe hijeranay ireo amin'ny fotoana zay tokony mampety andry zareo hanampiany anay. Misy tena misy dia tena misy satria ny anay mahatonga ny didinay io hoe omby 3 isan'olona io na samizay ary mifamono dia tsy maintsy misy io zavatra zay dia tsy maintsy misy le fihetsiketsehana raha ohatra ka hoe tsy tanteraka io zavatra io. Niala eo amin'ny toby fiantsonana fahasankarana Androany ny razana ary vinavinaina ho tonga ny fahasan-drazana ny alatsinainy ho avy izao. Etsy ankilany efa misy ny fitorinana apetraka ny fianakaviana sy ireo fikambanana Zanakandroy eny anivo ny fitsarana manoloana ity tranga ity. Sehatra maro no tsy mandeha tamin'ny laon'ny sy tsy tanteraka nandritra ny fitondrana Rajoelina hoy ny VMT na ny vondron'ny tanora malagasy Androany. Isany adiny tao anatin'ny politika mpanjakana ny fampananana asa sy ny fanomezana sehatra ny tanora. Tsy nisy ny famoronana asa na sarotana ny fidirana anatin'ny sehatra ny fandraharana ary tsy nomena tosika ireo nikasa anangana orinasa. Ny fikambanana izay manana ratsamangaika anatin'ny distrika 12 ary miandrandra fanovana eo amin'izany lafo ny fanohanana ny tanora malagasy izany. Fanampanazavana. Ny tanora malagasy dia mandalo fahaseradana tanteraka izy satria ny antony ny mpitondra teo aloha tsy mba nijery ny mombamomba ny tanora. Anisany zao izahay ny tenako dia anisany mba mahana orinasa fa mijaly tena faran'izay mijaly tsy mahazo vola famatsim-bola. Ny tanora malagasy raha anangana orinasa sahirana vao mahazo vola amin'ireny banky mpampindram-bola reny fa raha ny olona avy any ivelany na sonoana akarana vetivety dia mahazo ary le banky misy indray ary no makany aminy mamea le fa ny tanora malagasy dia mijaly ary tsy misy antoka intsony eritseretina hoe ny olona izay mbola nitadana ity firenena ity iverineo ka avita sy amahaza ny olana zany satria ny antony izy efa teo dia tsy mavita dikan'izay tsy ekena ary tsy azo eritseretin'ny saina no iverenaneo ka afahany indray anatsara sy andrindran'izany.
fa mitombisa amin'izao fotoana ireo miady mivady noho ny fiakarany vidim-piainana ny tsy fananana asa fa ihany koa noho ny firongatry ny fiparitany zava-mahadomelina eto Madagasikara raha ny fanadihadiana natao. Ny ankamaroany ady mivady isaika miafara amin'ny fikasihan-tanana avokoa ny ankamaroany ary tafakatra eo anivon'ireo sampana miady amin'ny herisetra mifototra amin'ny mahalasy sy ny mahavavy. Daniela Minarso. Nahitana fiakarany ho an'ity taona ity ny fitarainana mikasika ny ady mivady miope feo tokantrano eny anivon'ireo sampana manokana miady amin'ny herisetra mifototra amin'ny mahalasy sy ny mahavavy raha ny fanadihadiana natao. Ho an'ity klinika juridika iray etsy Andotam-penaka ity izao, saika tota taratasy fitarainana mikasika ny herisetra ho an-tokantrano ny enimpolatra amin'ny 520 isan-jato ny atota taratasy voaran'izy ireo tao anatin'izay enim-bolana voalohany ho an'ity taona ity izay. Raha latsaka izay, izany hoe teo amin'ny 30 amin'ny 70 isan-jato teo izany tamin'ny taondasa raha ny fanazavan'ny tompon'andraikitra. Vehivavy avokoa ny 750 isan-jato amin'ireo nandefa fitarainana ireo, raha 3 isan-jato kosa ny lehilahy. Raha ny fanazavana trany, fototra voalohany mahatonga izay ady mivady eo an-tokantrano izay ny lehilahy. Ny fiseho moa matetika dia eo amin'ilay hoe tsy fandraisana andraikitra ataon'ny lehilahy. Ialana tsiny amin'ny lehilahy moa izany dia ny lehilahy no tena voalaza fa mpanao an'ity herisetra ity ary izay ilay tsy fandraisana andraikitra ao an-tokantrano izay ny tena endrika isehony ny raha ny atotanisa voarainay eto amin'ny trano arzo. Tetika moa ny fiarahamonina sy ny zavatra miatra amin'ny ankamaroany ny vahoaka malagasy dia mety iseho ihany izay herisetra ao an-tokantrano izay. Ohatra amin'izany ohatra ny hoe fahaverezana asa, eo ihany koa ny fitobahan'ireo antsoina hoe zava-mahadomelina sy ny disadisa-piarahamonina isan-karazany dia mety mitarika makany amin'ny herisetra. Ankoatra izay, raha isana mpiady ny mpivady tany aloha ny resaka fahasarotam-piaro, tsy izay intsony no mba mpiady ny ankamaroany ankehitriny, fa ny fahasorenana no ny resa-bola, ny fahasarotany vidim-piainana izay tsy mitsaha miakatra trany, fa eo ihany koa ny famoahana teny maloto ireo renim-pianakaviana sy raim-pianakaviana nanaovana fanadihadiana. Mahatonga ny ady mpivady izany dia eo amin'ilay fahasarotam-piainana dia raha vao tsy ara-dalàna ilay fidiram-bola ataon'ny raim-pianakaviana ao an-tokantrano no mahatonga izay. Nefa tsy vitan'ny lehilahy irery koa ny fiainana fa mila mifanampy. Dia ny ady mpivady izany dia amin'ilay tsy fahampiana ao an-tokantrano dia indraindray koa moa ny lehilahy ilay misotro toaka dia mamy dia lanilany ihany ilay vola fa tsisy tonga ho an'ilay vady aman-janaka. Mahatonga ny ady mpivady izany moa dia n'ilay resaka hoe tsy fisiana aloha. Rehefa mahatonga ilay tsy fisiana mahatonga fisarotam-piaro sy fakalana. Ny ady mivady amin'izao fotoana dia eo aloha ny rotoroton'ny fiainana dia tsy misy zany ilay fampiresahana fa samy reraky ny asa vahany dia fampikizitina dia tsy misy zany ilay hoe amin'ny teny frantsay izy hoe dialogue zany ao anatin'izay. Ny faharoa dia ilay fampitokisana, rehefa tsy misy izay fampitokisana izay, tsy mipetraka izay, ny lahy mahatokony vavy, ny vavy mahatokony lahy, dia misy foana ny disadisa ao anatin'izay. Ankoatra ireo mpivady, isan'ny mitondra takaiatra amin'ny ady mivady ihany koa ny ankizy raha ny fanadihadiana trany. Ny adin'ireo lehibe izay misy fiantraikana ara-moraly amin'izy ireo raha ny fanehoan-kevitra. Be dia be ny zavatra iainana fa ao anatin'izay ny teny ratsy ataon'ny raim-pianakaviana na zanaka na mivady. Somary manohana fo ihany rehefa ianao ilay vao teny ratsy izay nefa ianao tsy afaka mamaly. Manimba ny sain'ilay ankizy ilay izy aloha voalohany indrindra. Ho fitsonjovana ny ankizy, misy amin'ireo renim-pianakaviana ihany koa no tsy mahasamy toroka ny herisetra ateraky ny ady mivady ao an-tokantrano. Ny ankamaroan'ireo disadisa eo amin'ny mpivady izay miteraka hatramin'ny von'olona mahatsiravina raha ny hitany anivo ny tambazotra ny serasera. Fa tsy voaza intsony ny ankamaroan'ireo asina sy fady eto amin'ny tany sy ny firenena amin'izao fotoana ka misy fiantraikany ratsy amin'ny andavanandrom-piainan'ny mponina hoy ireo ray aman-dreny ara-drazana ho Nosobe. Ireto farany izay ny Kondo ny tady vahaolana ahafahana mamerina izany amin'ny laon'ny indray fanadihadiana. Tsy voaza intsony amin'izao fotoana ny asina sy ny fady amin'ny tany hoy ireo ray aman-dreny ao Nosobe Elville izay ny Kondo ahafahana mitady vahaolana miaraka amerenana izany amin'ny laon'ny.
antony maro no mahatonga izany ho izy ireo raha tsy ilaza avatsy ny fanaovana maloto etsero ny fivarotana ny tany sy ny fanaovana asa fanorenana ny fandropahana ny ala ny fiompiana sy ny maro hafa na ia ny olo fa magnaraha maloto magnodidiny tialafady na vodika kazomasy na ny zavatra tokony atao fomba ara-dalàna hatramin'izay efa maloto ny kakazo manodidiny tany masiny jiaby fa voatetetiky efa manjary sarbo manjary fa tsisy raha mety ilagna izy hoe ray aman-dreny an-tanàna mahatsiary mangirifiry amin'ny zavatra jiaby mandalo hanampody ny asiny tany zay efa nisy teto hatramin'izay ary hitatsika fariny boba efa misy olo manapolo tarimy lambo misy fiantraikany sy vokadratsy amin'ny fitadiavana andavanandro ny fampotehan'ireo asina sy fady ireo ary indrindra ny fampotehan'ny tanàna raha ny lalàna tsy azo amidy tsy azo kitiana tsy azo anorenana ny 50 hatrany amin'ny 500 metatra miala ireny toerana ireny fa misy lalàna mamely azy ny resaka fananantany eto amintsika eto Madagasikara eto indrindra moa fa izay tafiditra ao anatin'ny listany patrimoine zay eny na tsy ao anatin'ny listany patrimoine fa rehefa omen'ny vahoaka hasina omen'ny vahoaka haja sy voninahiny ary tokony hoajaina tokony hoasinina io toerana io dia tsy mananjo mihitsy ny olona iray ikitika an'izay tany izay raha ohatra moa izy ao anatin'ilay patrimoine dia mbola misy lalàna patrimoine national io dia mbola misy lalàna ihany koa mamey an'izay hoe 50 ka hatramin'ny 500 metatra manodidina n'ilay faritra io dia tsy azo kitihina mihitsy tsy azo amidy ary tsy azo anaovana fanorenana raha tsy misy antony manokana zay edina hevitra hoe ino io antony manokana io ankoatra ireo toerana manatantara manakasina sy fady nilaza ihany koa ireo ray aman-dreny ara-drazana ao an-toerana fa tsy misy intsony ny fanomezan-kasina sy ny fanomezan-danja azy ireo isany ohatra ny fakan-kevitra raha misy hetsika atao na ihany koa fanapahan-kevitra ho raisina mikasika ny fitantanana sy ny fanatsarana ny tanàna isany mampiavaka ary nampirindra ny fiarahamonina malagasy fahiny tsy ahivona ny fanomezana toerana ireo ray aman-dreny ara-drazana eny anivon'ny fiarahamonina amin'ny maresaka avy any ivelany dia misedra olana amin'ny fitombony mpifindra-monina nanomboka ny alatsinainy teo Italia amin'izao fotoana mahery ny iray alina ny mpifindra-monina tonga any amin'ny nosy kely iray atao hoe Lampedusa izay mitovy isa amin'ireo mponina any an-toerana mahatsapa ho avelan'ny vondrona Eoropeana mihajarery amin'ny ity olana mpifindra-monina ity Italia araka ny fanambarana Androany France 24 mpifindra-monina miisa 10 sy iray alina no tonga ao amin'ny nosy Lampedusa ao Italia hatramin'ny alatsinainy teo ta izay mitovy isa amin'ny mponina ao amin'ny nosy kely io tsy mitsaha mitombo ireo mpifindra-monina ireo ary efa fenipoka ny foibe fandraisana azy ireo amin'izao fotoana mahatsiaro mihajarery amin'ny fandrindrana ireo mpifindra-monina ireo Italia ankehitriny ary nanao fanambarana fa tsy mihaino antson'izy ireo sy minitsy mahita ny zava-misy sy ny vondrona Eoropeana tsy ahivina fa i Alemaina dia efa nanapa-kevitra fa tsy handray ireo mpifindra-monina avy any Italia manoloana io ny ampangan'ireo moa tsy manaja ny andraikiny amin'ny anatin'ny vondrona Eoropeana azy Berlin ary nandefa ireo mpifindra-monina ireo izay tsy nandray ny fangatan'izy ireo ialokaloka any an-toerana ihany koa ankilany andraikitry ny vondrona Eoropeana ho ny filoha frantsay Emmanuel Macron ny momba ireo mpifindra-monina ireo ka tsy tokony hamela irery any Italia ao anatin'izao tranga izao izy ireo tsy voasambany hita taratra izao fa tsy mbola mahavaovany olana ny mpifindra-monina miaraka ny vondrona Eoropeana dia ihany koa manakatona ny fiarantsika tamin'ity alina ity ankasitrahana feno ianao naharitra nijery izany hatramin'ny farany mametraka ny mandram-piona ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Tel Suluariv.
vous a présenté Nivavo. En choisissant l'université PEF, PEF l'innovation et l'excellence. Université PEF, l'excellence à portée de main. Cara, découvrez le goût exotique de la crème de coco. Cara, le spécialiste de la noix de coco, vous a présenté Nivavo. 5 filières au choix, paramédicaux, droit, gestion et management. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.